avec Yes. C'est notre moment. Dites oui aux actualités dans votre journal TV. Tout pour transformer vos projets en réussite. Cette année, donnez vie à vos projets avec nous. Manolotra ny vaovao. Global Simon no ambadik'ireo nofinofy, ireo rindrina voatsangana ary ireo fotodrafitrasa sy ny lalana rehetra. Global Simon, ho mafiorina no avy. Manolotra ny vaovao. Assurance art, dimampolo taona ny ilanao. Manolotra ny vaovao. Salama tompoko, tonga soe tamin'ny Pegasus e. Zahay dia mamokatra kidoro vita avy amin'ny mosy. Tena mateza, voanja fiafy. Manolotra ny vaovao. Fankalazana amin'ny endrika ivelany fotsiny fahaseho amin'ny fahadiova-po sy fitondran-tena ny fetin'ny krismasy ho ny afatra nandritra ny fotoam-pivavahana nampitaina tamin'ny mpino kristianina androany. Fianakaviana arivo isaky ny boriboritany eto Antananarivo renivohitra no sitraka sakafo mafana sy fanomezana hialiny 4 Desambra. Hetsika izay tafiditra anatin'ny Noely-pifaliana hiarahana amin'ny ministeram-ponina sy ny firaisan-kina. Anvelana ny fankalazana ny Noely voalohany ao Betlehem rehefa nampiatoana no ny ady tany Gaza sy ny fifanenjehana ara-politika tany amin'ny toerana ny antsiprian'izay. Desambra 2020 tonga sondray atao anaty fotoana ny fampalalam-bavao amin'ny tiality manasanao ihany koa anaraka ny antsiprian'izay. Ety am-panomboana dia tsy hainy tsy arahaba antsika rehetra nahatratra ny krismasy ho krismasy sambatra sy hitondra fahasoavana antsika rehetra ny krismasy 2020. Fa tsy fankalazana amin'ny endrika ivelany fotsiny fahaseho amin'ny fahadiova-po sy ny fitondran-tena ny fetin'ny krismasy ho ny afatra nandritra ny fotoam-pivavahana nampitaina tamin'ny mpino kristianina androany. Saika feno hipoka avokoa raha ny fiangonana teto andrenivohitra tamin'ity andro anty ny antsiprian'izay. Dehibe manandanja ho an'ny fety kristiana ny krismasy 2020 Desambra ahatsiarovana ny nahaterahany mpamonjy. Feno aravona ny mpino kristianina fa tonga tetỳ an-tany ny zanak'Andriamanitra hitondra fifaliana sy famonjena ho an'ny olona rehetra. Nanakoako nandritra ny fotoam-pivavahana ny hira manamarika ny fahaterahan'ny mpamonjy. Saika feno hipoka ny fiangonana. Mifono hevi-dalina ny fomba sy toerana nahaterahan'i Kristy tao an-tranomby. Ilaina ny fankalazana amin'ny fomba miavaka ny krismasy na amin'ny alalan'ny fiakanjo vaovao na amin'ny fanaovana sakafo miavaka amin'ny andavanandro. Tsy fankalazana amin'ny endrika ivelany marevaka fotsiny no andrasana amin'ny olona amin'ny fahatsiarovana ny krismasy fa fijoroana amin'ny finoana amin'ny famonjena nentin'i Kristy. Tokony toetra ao amponin'ny olona ny fahadiovam-po, ny fanetretena, ny fifaliana, ny fahazavana nananan'i Jesosy Kristy ho famonjenantsika amin'ny fahotana ho ny afatra nampitain'ny mpitandrina nandritry ny toriteny. Tsy mba nanatoerana mihitsy zany Jesosy tany amin'ny tsy hoe toerana manara-penitra na ohatra zany fa tany amin'ny tranomby zay toerana feno fako ary zany raha ohatra ka avantana le izy dia sady milaza fanetreniteny zany nefa tsy nahazo toerana mihitsy Jesosy teo amin'izao tontolo izao. Dia mandraka ankehitriny voahilikilika foana izy. Dia ny afatra lehibe zany dia zao hoe meo anjara toerana sazisazy Jesosy amin'ny fiainantsika. Meo anjara toerana sazisazy Jesosy amin'ny fiainantsika. Mbola ho any am-pinanam-bilona ihany ve amin'ny toerana tsy sazisazy ve dia aseho amin'ny alalan'ny fitondran-tena zany. Zany fametrana Jesosy anivon'ny fiarahamonina, eo anivon'ny tokantrano, anivon'ny ankohona, anivon'ny fiangonana zany meo anjara toerana lehibe Jesosy fa tsy any amin'ny toerana tsy sazisazy. Dia miankina amin'ny fitondran-tena izay ataontsika zany no afantarana fa hoe ao am-pontsika Jesosy. Amena anjara toerana ao am-pontsika Jesosy.
ho an'ny teny amin'ny FJKM Andotam-penaka manokana indro niditra ny fotoam-pivavahana androany fotoana ihany koa tamin'ity fetiny noely ity ny fanomboan'ny fankalazany ny 50 taona ny orenan'ny fiangonana. Nahatratra 700 ambirivo zany ny fidirana voalohany, mbola isy ny fidirana faharoa, fa ny fidirana faharoa dia misy ny ireo ray aman-dreny manavao ny fanoloran-tenany manolotra ny zanany ho amin'ny sakramentany batisa zany ny fidirana faharoa. Dia izay amin'ity taona ity mankalaza nanokatra ny fankalazana an'Andriamanitra ny amin'ny Jobily fa 50 taona fiangonana ary ny taona manomboka izao moa zany ka hatramin'ny taona 922 ao. Dia entanina zany sika zanakam-pelezana ny vahiny rehetra izay mety mandray izao mba hiaraka andray tanana ametraka tombo-kase eto amin'ny fiangonana ny amin'ny ezaka izay tanterana dia ny ezaka sonorisation. Ankoatra ny tany am-piangonana ny maraina samy fety araka izay fandaharam-potoana ny avy ny tokantrano tsirairay ny tolakandro toy ny fiarah-misakafo, ny fitondrana ny ankizy milalao, atao ihany koa ireo nanohy ny asan'ny andavanandro mahazatra toy ny mpitatitra sy ny mpivarotra tazana ny paritaka tamin'ny toerana maro teto Andrenivohitra ireo mpitandro ny filaminana. Matoky ny fiadanana tsy misy fitaovam-piadiana sy toe-tsaina linady ho ny fivondronam-beny eve karaha nampita hafatra amin'izao andro noely izao. Androany izay natokana ihany koa fankalazana ny andro iraisam-pirenena ho an'ny fiadanana. Andao arantsika mifanampanazavana mikasika izay. Andriamanitra eo amintsika, miara-danana amintsika, miara-miaina amintsika, miara-kory amintsika ary miara-paly amintsika. Jesosy dia manokatra foana ary lalandava ny lalana izorantsika makany amin'ny fiadanana ary Jesosy raha teo ny fiadanana endrika zaza kely nosehony Jesosy amintsika amin'izao noely izao. Jesosy marefy tsy mahavita tena, tsy afa-miaro tena kanefa Jesosy Andriamanitra izay mahavita izay sitraky ny fitiavany. Marefy izy, tsy mahavita tena izy, tsy afa-miaro tena izy kanefa tsy resy ny Heroda, tsy resy ny fahafatesana. Ny krizy iainantsika dia avy amin'ny fahadisom-panany tenana teo amin'ny fampanany tenana sy ny fanatanterahana izany. Lasa krizy tsy fampitokisana. Ao ireo toe-javatra maro maneho irisoriso nanafitohina ny vahoaka. Ny krizy dia maneho fa tsy mahay makalesona tamin'ny tantara isika kanefa ity krizy ity dia mbola manamafy ihany ny leson'ny tantara fa tsy misy fiadanana raha tsy misy fampandrosoana. Fampandrosoana ny maolona, ny olona manontolo, ny olona rehetra. Nanamarika ny krizy ny fandimby ny tanora. Tsy isy ny fiadanana raha tsy mijery ny fanabeazana ny zaza sy ny tanora isika. Ny Eglizy Katolika dia mandray anjara amin'ny fanabeazana io na dia kely azy. Ary atika ny JMJ manda any Tomasina raha teo isika amin'ny volana Aogositra. Markivony maro ny raharaha politika. Fa ny Papa Léon fa-14 dia manasatsika amin'ny taratasy amin'ity andro ny iraisam-pirenena fiadanana ity atoko ny herin'ny fiadanana na dia marefo aza izany. Tsy misy lalana hafa afa-tsy ny fampidiniana anatin'ny fahamarinana no miteraka indray ny fampitokisana eo amintsika. Matokia ny fiadanana tsy misy fitaovam-piadiana. Matokia ny fiadanana tsy misy toe-tsaina lianady. Efa nakinitsika tamin'ny fomasin'i Jesosy i Madagasikara malalatsika ity ka ny herin'ny fitiavan'i Jesosy tsy amelatsika ho rendrika. Ho ao aminareo ane ny fiadanan'i Jesosy zazakely ary ara-hafatra ny noely sy ny taona vaovao indrindra ireo mahantra sy mijaly. Fianakaviana arivo isaky ny boriboritany eto Antananarivo renivohitra no nisitraka sakafo mafana sy fanomezana ny aliny 4 Desambra. Hetsika izay tafiditra anatiny noely-pifaliana iarahana amin'ny ministera-mponina sy ny firaisan-kina ny antsiprian'izay. Nanolotra omby misa 9 sy 10 ho an'ireo mponina sahirana manerana ny boriboritany 9 eto Antananarivo renivohitra ny filohan'ny fanavaozana ka ny ministeran'ny mponina no tsinjarany vary sy ny laoka miaraka amin'izio ho azy ireo ny aliny 4 Desambra. Ireo zokiolona sy ny mponina sahirana misa 10 isaky ny boriboritany
no nisitraka izany fanomezana izany. Nisaotra ny fitondram-panjakana amin'ny alalan'ny ministeran'ny mponina sy ny firaisan-kina ireo mpisitraka. Nisaotra betsaka dia nisaotra ny filoham-pirenena zany ireo olona rehetra dia manakatra rehetra zany tsy akanava. Niafatra dia mba jereo ihany leto vahoaka majinika satria sahirana dia sahirana tokoa ka mesenay ny orana avy ny tena ny trano tsisy. Noely-pifaliana ho an'ireo fianakaviana sahirana sy tsy manan-kelofana ity natao ity, ary dia niaina fifaliana tao anaty fifampizarana ny rehetra. Ty janona eo ho jerena manokana ny fahafahana manampy ireo fianakaviana sahirana ireo, izay angatahana ihany koa ny fiarah-miasan'ny rehetra. Fiarah-miasan'ny rehetra satria mazana ireo sahirana omena toerana tsara sy madio ary azo antoka indray no tsy mety miala amin'ireny toerana misy azy ireny. Mahery ny 50 taona zao no nivarotra boky teny Ambondrony bebe Claire, reny mpianakaviana 7-20 taona. Ankoatra ny fanimpom-pivavahana ilaina ny fiarahana amin'ny fianakaviana, hoy afatra natsipiny amin'izao fetiny Noely zao, fanadidina Tsiaro Soarvelo. Izy no Ravao Sonirina Claire, 7-20 taona. Efa mahery ny 50 taona izay no nivarotany boky sy kojakoja samihafa eny Ambondrony. Izay no nivelomany hatramin'izay ary mbola amelomany tena taorian'ny fatesany vadiny ny taona 2024. Miaingeny alasora i bebe Claire isanandro mamonjy ny asa fivarotany eny Ambondrony. Mitety tokantrano ary mividy, izay no anangonan'ireo boky varotany raha ny fitantarany. Efa mataona maro no varotra boky. Miainga maraina dia mody hariva. Miainga maraina dia mody hariva. Dia efa fitadiavako io na misy na tsy misy dia efa io ihany fa tsy afa-makaisako. Fa ny tombony fotsiny mahazo manisy zavatra hafa eo anao. Sahala amin'izao zao manisy diska tsony ho ny taninandro izy io. Diska, kasety, solomasala amin'ny lectron reny. Ohatran'izany azoko asiana zavatra hafa arakaraka izay hitana hitako. Fa ny tena fotsy raha ty boky ty. Tsy mety amiko ny mipetraka miaraka amin'ankizy satria naterako hafa, ny vadiny hafa, manimba tokantranon'olona tsy mety. Dia izy tiako fa aleoko ihany mipetraka rery mitady na hanetramin'olona ary dia mividy aman'olona, misy olona mitondra. Ianao manafatra koa raha mba misy livre tsy anaovanareo dia mividy dia arakaraka izay no anangonana azy. Tsy mora ny mamelo tena ho hiatrany bebe Claire satria nomana fety am-pilaminany saingy ny fitadiavana mazaka maniraka hoy izy. Mbola nivarotra araka izany bebe Claire hatramin'ny omaly 14 Desambra ahafahany miara-paly amin'ny zanany androany andron'ny Noely. Tena fahasahiranana matoa mbola mivarotra ohatry zao. Tsy maintsy manao ianao ary ny fanomanao azy io andron'ny Noely fivavahana mandeha misaotra an'Andriamanitra fa saritra n'izany Noely zany. Eto ny fivelomana dia tsy maintsy miverina eto. Efa vita zany ny andro sy fiasana sy andanany amin'ny vavaka dia miverina indray. Torako izany koa
rehefa tonga ny tomboavao dia manohy ny asa fanaonao isan'andro indray anao. Ankoatra ny fideranan'Andriamanitra, zava-dehibe ny fifanantsoana ny samy mpianakavy rehefa fetaka izao, hoy hatrany bebe Claire. Tsisy afa-tsy ny hoe mifanantsoana ny mpianakavy rehetra, fanatana, mifampivavaka, mifampirary soa, mba ho tafita soamantsara nyity taona ity dia andray taona vaovao dia firaisan-kina mihitsy ny tena zavatra tokony atao. Manaraka moa dia mangataka koa mba ho tratra ny faran'ny taona. Izany ny rarina mbo amintsika rehetrarehetra mihitsy fa tsy hoe ho anary ho tratra n'izany ny taona vaovao zany. Eny Ambondrone no ahitana ny bebe Claire isan'andro. Tahaka ny tsena rehetra, manana ny fotoana mampandeha azy ny varotra boky ho izy, raha toa ka tsy misy ny tsena amin'izao fety izao. Mirarisoa any bebe Claire hatrany, araka izany indrindra ao anatin'izao fety ny Noely izao. Dia izay ihany koa no hoentintsika misento vetivety ao anaty doka fohy, mbola maro ny fanadiadiana. Azo vaovao misongadina mbola hoentina aminao rehefa avy eo santionan'izay ny fody sy ny fambolem-bary eto amintsika. Eo ihany koa no momba ny vary sy bota ao anatin'ny tapany faharoa ny fampalalam-baovao no nandarantsika ny Antsiprian'izay. Aza misaraka aminay. Salama tompoko, tonga soa tamin'ny Pegasus e. Zahay dia mamokatra kidoro vita avy amin'ny mosy. Tena mateza, voenja fiafy. Manitsy azon-damosina ary manampy amin'ny fitsaboana azy. Fonina azy safidianana. Tsy tiany bibikely io tsy mandray lelanafo. Azo andalorana. Azo atao coussin ao anakanapé. Mety boela gilet de sauvetage. Ary mbola misy tapis masolotsia amin'ny loko isan-karazany, tsy mifidy toerana n'aiza n'aiza. Mahatapy soka, mora diovina sady tsy matahotra rano, nefa malefaka. Pegasus koa dia mbola manana canapé sady fandriana ary isolant thermique, ilay mampangatsiatsika ny atotrano amin'ny andro mafana sy mihazona ny hafanana amin'ny andro mangatsiaka. Dia tonga varaliana fa misy refizety. Ny fahatokisana ny tanjona amin'ny asa fanorenana. Dimy amby folo taona izay no nisehatra tamin'ny asa fanorenana. Ny atao hoe kalitao amiko dia izay mafiorina sy maharitra. Hafa mihitsy ny Global Ciment satria mora ampiasaina, aingam-piasa izy ary mahafa-po hatrany ny vokatra azo. Ny fanorenana trano dia tsy vita ny fananganana rindrina fotsiny ihany, fa fanatanterahana ireo nofy, fanomanana ny hoavy ary antoka sy lova ho an'ny taranaka. Feno fatokisana miaraka amin'ny Global Ciment, fantatro fa ho mafiorina ny tranonay. Ho an'ny fotodrafitr'asa rehetra ataonay dia Global Ciment ihany no atokisanay. Mety amin'ny asa rehetra, tsy miova ny kalitaony, mahomby hatrany, tena manaraka ny fenitra takiana. Global Ciment no ambadika ireo nofinofy, ireo rindrina voatsangana ary ireo fotodrafitr'asa sy ny lalana rehetra. Global Ciment, ho mafiorina ny hoavy. Assurance art, dimampolo taona ny ilanao. Mila hevitra vaovao ampandrosoana ny asako a. Ampiakaro amin'izay le level miaraka amin'ny asa sy ny tolotra mijinjo. Vidio amin'izay le smartphone zay teo ilainao, afaka alohanao tsikelikely araka ny fahefanao, manomboka 1200 ariary mandritry ny 4 na 12 volana, sady tolorana katohatra amin'ny 7,3 giga ianao isam-bolana. Mijinjo tonga vahaingana any amin'ny App Store.
mamenina ny arambatra ny tomboka lasy tombovavy tonga sondray atao anatin'ny tapany faharoa amin'ny fampilalamba avao amin'ity ala ity isan'ny tarantsika izay fianakaviana 4 no nisitraka toeram-ponenana vaovao avy amin'ny tetikasa produire fa tsy ny banky iraisam-pirenena vola fiovam-piainana lehibe ho an'ireo mpisitraka nonanao krismasy voalohany tao amin'ny tranom-ponenany vaovao ka etao Andriatsilavo. Trano misy riana R plus 1 misy 720 natokana ho an'ny tokantrano misy 420 no napetraka eto Andavamamba tamin'ny alalan'ny tetikasa produire fa tsy ny banky iraisam-pirenena vola miampy lalana rarivato sisin-dalana fotodrafitrasa fidiovana sy fanadiovana tatatra sy fantona fivoahan'ny rano misy ihany koa ny jiro sy rano ho an'ireo trano fonenana rehetra izay manolotra tontolo iainana tsara kokoa ho an'ireo tokantrano mpisitraka nafindra ary ny ainina krismasy voalohany tao amin'ny trano fonenana vaovao ireo mpisitraka tamin'ity androany ity. Trano taloha aloha tena hoe tsy tamitsy ilazana anazy fa hoe trano hazo fa zao zany efa tena zao vao tena hoe trano biriky tanteraka le nanolony anazy fa trano hazo tena hoe trano hazo fotsiny anay zany taloha nanananay a dia avy eo nampanantenana le hoe trano biriky dia zao nahazo le trano biriky zao. Adriana Noël tena hoe Noël mahafinaritra satria le teo aloha zao tao anaty trano raha hoe ohatr'izao dia misy rano miakatra ny rano ohatranay fa amin'izao zao zay manao Noël sambatra manana trano ambony ambany asiana savoka mangirana tsara mahafinaritra dia isaorana an'zareo. Tanjona napetraka ny tetikasa Ratsihivina ny arovana ny Lemakatananarivo amin'ny tondradrano amin'ny alalan'ny fanarenana ny lakan-drano C3 sy ireo fefiloha manodidina azy ny fanadiovana sy ny fikirikirana mialoha ny toerana ilaina amin'ireo fotodrafitrasa izay mitaky famindranan'ny mponina mipetraka teny amin'ny manodidina tsy nijanona teo amin'ny famindrana toerana tsotra ny produire nanohana sy ny ara-dalana tamin'ireo tokantrano izay tsy maintsy nafindra amin'ny alalan'ny fiarovana ara-pananantany ka nahazo taratasy fanamarenana ara-dalana avokoa ipetrahana ireo tokantrano tsirairay avy. Raha misy lasa amin'ny fanjakana ny ampahan'ny tranonareo dia ho sandaina trano sa ho sandaina vola dia raha tamiko manokana aloha zao dia niteny hoe alonganena trano dia zareo nefa napanantena dia tena nitsy le zavatra napanantena any fa tsy hoe fotsiny dia isaorana manokana ny produire aloha iny fa tena nandray andraikitra zareo sady tena nahafapo koa ny zavatra men'zareo anay dia faly zay miatrika Noël ao anatin'ny trano vaovao gâteau be gâteau de Noël avy any amin'ny produire tsara aloha le izy tena tsara fa arakaraka ny aniko io zany ohatrany hoe tsy napoizina ny olona zao tena ny tenanay hoe tsy azo an'io zany zavatra tsy isy io nefa zay zany dia ao anatin'ny sainay hoe misy foana ary hoentinay ambavaka foana dia nisy hoe tsy aleo vola fa vola anina dia ohatr'izay fa zay zany efa hoe efa trano satria raha anofo zay mety hoe 2 taona 3 taona dia tapitra le vola nefa ny trano anao mandrakizay misorasa aminao na ny trano na ny tany dia ny andrasanay zany zay dia tonga ilay nandrasana dia tsara tsara. Ankoatr'izay misy ny fanaraha-maso ara-tsosialy ho an'ireo mpisitraka ka isan'ireo jerena manokana amin'izany ny zokiolona sy ireo manana fahasembanana angatahana hoe ireto mpisitraka ireto ny sy ny tetikasa maro tahaka izao. Analan'ireo fody tonga manimba vary rehefa manomboka maitso ny vary eny an-tanimbary antony tsy maintsy ambenana ny fambolena ireo tantsaha nanaovana fanadiadiana amin'ny fambolena fiambenana fody izay asa manokana ho an'ireo mpamboly ka andaniana vola ihany koa vola netsiny anakarahana olona ho an'ireo tsy manam-potoana amin'izay fiambenana ny tanimbary izay Daniela Minoartsono mitaritra ny fanadiadiana. Isan'ny vorona fahita saika ao manerana ny nosy indrindra amin'ireo toerana misy fambolena vary ny fody na ilay antsoina hoe kardinal any amin'ireo nosy hafa. Isan'ny mampiavaka azy ny fiovana loko. Ny fody lahy lasa fody lahy mena mandritra ny vanim-potoana fanatotizan'ny fody vavy. Izany hoe eo amin'ny fiandohan'ny volana Novambra hatrany amin'ny faran'ny volana Martsa ka antony nahatonga ny Ntaolo malagasy ilaza fa efa hiakatra ny vokatra eny an-tsasy ny tanimbary. Ny ankamaroan'ireo fody izay saika eny an-tanimboly sy manamorona ny tanimbary avokoa manomboka ny volana Novambra hatramin'ny volana Martsa raha toka mamonjy ala kosa rehefa vanim-potoan'ny ririnina. Anisan'ny vorona mpanimba voly ny fody
indrindra ny vary ka antony iazana azy, antony isamborana azy na amongorany ny mpamboly azy. Voka-dratsan'le fody zany izy tena manimba satria izy tsy mba hoe vitsivitsy fa tena be dia be mihitsy amina rivony ataoko hoe manalina mandrika dia zao tena zao tony zao tsisy tsony fa tria hohaniny pitsiriny fotsiny izy dia tsy trafany le ronono kely dia zao izy lasa mijoro kely dia akofa sisa dia raha tena tsy voambina zany izy dia mambolimboly fotsiny le tantsaha fa lasa ny daholo le izy zay le ohatra le fody misatatra alohan'ny tompony dia tompo moa sendra tsy voahanitra fa tamin'le voalohany dia izy ny tonga aloha dia lasa simba le izy zany misy partia tena laniny ohatr' zao fa misy indray madio be tsy laniny ohatra toy izy zao raha hoe ohatra zao zao ny lokony raha tena izy mavomavo kely ohatra zao zao ny tena raha tsy laniny fody izy nefa raha pitaina zao rehefa dia jereo ny différence rehetra tena manimba zavatra betsaka zany hoe raha hoe iza namelona an'ireny voronkely n'Andriamanitra reny moa fa faharoa tena manimba zavatra be izy sy mba le zao ngamba ny apa-telo sisy ty zany zao raha misy raha mihoatra amin'ity. Ny fambenana fody izay lasa asa manokana ho an'ireo tantsaha andaniana fotoana maharitra raha ny fanazavana. Tena miandry fotoana mihitsy aloha mandra-pahamasaka le vary zany dia tsy maintsy eny n'olo miandry eny dia rehefa masamasaka le vary zay vao mba milamindamina mba tsy dia miandry isan'andro fo maraina amin'ny 5 ianao dia efa eo dia hariva indray koa eo amin'ny 5 dia efa eo miandry eny foana san'andro araky zany simba io vary indraindray izy tena manao andiha be da be mihitsy tangorona ny tambary anakara iny indraindray misy ale tavanga reny dia reny kapokapoka ohatr' zao. Ankoatry ny fotoana lany andaniana vola ihany koa ny fanakaramana mpiambina fody ho an'ireo mpamboly tsy manam-potoana iambenan'izany. Azo atao ihany koa nefa ny mifanaraka amin'ireo tompona tanimbary mifanila raha ny fanazavana trany. Raha misy olona mba mahenina ohatr' zany ka raha mba misy hoe tena mba mahita le ody fody tena zay zao ety amin'ny faritra Taratamaty Ambohidratrimo ety tena mila an'izany raha hoe fa mandany vola manetsany misy manakara maolona tsena satria tambaro maromaro le andrasana reny zao ohatra n'ireny zao mbola izy nandrasana mihitsy reny mavomavo reny arakaraka le tompony zany raha tsy mahita anakaramana moa dia tsy maintsy anao ihany miandry anazy ihany ohatra zao hoe ty zao ny anahy dia ty ny anao dia efa afaka mifanaraka hoe aloha iambianako daholo aloha rehetra satria zavatra raha ihany tsy nanelan'le tambary. Teo indrindra no teraka ny asa ho an'ity iray mpianakaviana ity manantona ireo tantsaha mpamokatra izy ka ireto farany no asainy misambotra ireo fody manimba voly fa tsy avy hatrany dia vonoina rehefa izany dia vidiny ka amidiny akany tombony indray avy eo. Ny anahy zany misy le ohatra hoe mpamboly zao dia mahazo izy miandry an'le izy any an-tsaha dia mahazo izy dia avy eo angoniny dia amidiny aminahy dia mivarotra indraindray le izy zany le ohatra hoe misy mamboly zao vary aloha dia mahazo betsaka izy eny amin'le fendrasany eny dia miantso anahy izy dia mividy dia mifanaraka izay hoe izao mividiny na izao dia mivarotra. Miankina amin'izay vorona azo ny tantsaha no isan'ny vorona amidiny ity iray mpianakaviana ity. Za zao raha vao mitondra zao misy le olona mahazo 100 dia misy mahazo 70 mahazo 80 arakaraka izay any amin'le olona zany dia izay no entiko mivarotra. Teteziny avokoa ireo tantsaha manana vary teraka efa miroso amin'ny fiambenana fody eny an-tsaha ohatra any Mahitsy, Ambohidratrimo, Amboditra Manjaka, Anosiala, ny Lemaka be tsy mitatatra, Soavina Tsimon-drano sy ny maro hafa. Mitondra bisikileta mitety tanàna ity iray mpianakaviana ity mivarotra ireo fody voangona ary mikendry izay toerana ahitana ankizy maromaro. Na izany misy olon-dehibe mividy ihany koa raha ny fanazavany vidiana 200 ariary na 300 ariary ny iray amin'ireo fody ireo ka amidy 500 ariary ny vavy 10 ariary hatramin'ny 510 ariary kosa ny lahy. Na zao varotra 500 le marron le vavy fa falany moa le izy dia lamena 500 dia miankina amin'izay tian'ny ankizy na olon-dehibe samy manany tiany ohatra hoe misy olon-dehibe mba taitra anazy dia mividy izy etsaka mihitsy ny ankizy le majinika ohatr' zao dia liana daholo dia mividy moa le izy kokoa zany sady mba mahasoa an'le ankizy mba mahasoa amin'ny mpamboly amin'le fahavalo mpambolena izy amin'le mamotika an'le vary
vary vokatra zany raha vao mandro ronono dia izy mihinana dia raha vao tsy endrasana dia potika any. Fody misy 700 hatrany amin'ny 500 no entiny ity raim-pianakaviana ity mitety tanàna. Indroa isaky ny herinandro izy no mivarotra tahaka izany rehefa betsaka amin'ny fotoan'ny vary vaky ambiaty. Indroa isam-bolana kosa rehefa fotoan'ny vary aloha satria voafetra ny toerana sy ny faritra mpanao vary aloha eto amintsika. Vadinasa ity ataoko ity fa manao balustra ny tena asako raha ny fanazavany. Raha iverenana mariky ny fotoam-pambolena sy ny famantarana nentin-drazana fahiny ny fody lamena sy ny fody kely. Tsy vorona tsotra fotsiny izy ireo fahiny fa famantarana voajanahary nampiasainy ny razantsika amakafakana ny vanim-potoany ny fotoam-pambolena. Izay zany ny fody sy ny fambolem-bary fa miresaka an'izay fambolem-bary izay hatranisika mahatratra enitaonina isaky ny hektara ny vokabary sy bota ao amin'ny commune ambanivohitra Ambatolahy distrika amin'ny Andovazo ary afaka mamboly in-3 isan-taona ny mponina ny antoerany. Io karazam-bary io izay mahazaka ny fiovan'ny toetrandro ary 3 volana dia miakatra ny vokatra. Ka eto Andriatsilava. Ny taona 2024 no nanomboan'ny fiaraha-miasa ny ireo tantsaha tamin'ny tetikasa AD2M amin'ny famokaram-bary sy bota ao amin'ny commune ambanivohitra Ambatolahy distrikany Andovazo. Tetikasa izay vatsian'ny fidavola ho fanatarana ny farim-piainan'ny mponina sy hanatrarana ny fahavitantena ara-tsakafo. Famatsiana masomboly dia fitaovana dia namory olona vitsivitsy izy anao pratika zany dia anay anisan'ilay fikambanana voalohany tamin'izany fikambanana avotra ny misy anay dia nanao an'io nahazo fanampiana anay fitaovana dia masomboly. Dia rehefa natao ilay fambolena ilay masomboly raha par rapport amin'ny fambolena nasatranay hatramin'izay dia misy randoma kokoa ilay sibota sady vetivety haingana kokoa zany izy ny fiakarany vokatra raha par rapport amin'ny vary hafa dia izy koa tsy manahirana satria izy tsy dia mila rano be na misy orana na tsisy orana zany dia izy manome vokatra foana. Amin'izao fotoana afaka mamboly 3 isan-taona ny mponina ao an-toerana ary mahatratra 9 taona isaky ny hektara ny vokabary azo. Tian'ny olona ity karazam-bary ity saingy mbola vitsy ireo mamboly azy ao an-toerana. Ny antony tena itiavan'olona anazy dia le sibota zany anisan'ny tena vary miavaka amin'ny fambolena ty satria izy lavo vino dia maro be ny olona mankasitraka azy na mpanjifa mianavoly dia tena hoe mianazy fa ny alaka olana anazy ety dia tsy dia maro mamboly anazy satria ny ankamaroan'ny olona ety Ambatolahy ohatra ka hoe mijinja azoany dia amaray mety mandanja anazy any amin'ny fivily ampotra dia lefa amin'le hoe le sibota mavesa-danja maivandanja ohatra ka hoe vitsy mamboly anazy ato Ambatolahy. Nanomboka ny 7 hatramin'ny 17 ny volana Desambra lasa teo ny rosona ny tsenam-bokatra miakabary sy bota ho tombotsoa n'ireo tantsaha mpamokatra ao an-toerana sy hanamariana ny firoborobony ity karazam-bary miavaka sy mahazaka toetrandro ity. Tanjona hatrany ny fampiroboroboana ny famokarana ity karazam-bary tsara kalitao ity ho tombotsoa ny isa-tokantrano mpamokatra sy ho fanatrarana ny fahavitantena ara-tsakafo. Dia izay ihany koa no entina manakatona ny fiarahana tamin'ity anio ity ankasitrahany ianao nanaraka ny fampalalam-baovao hatramin'ny farany mandrapitafa ao amin'ny raha mpitondra ary tomboky lasy tombo vavy veloma tomboka. Assurance Art, Dimampolo taona ny ilanao. Vous a présenté Nivava. Tout pour transformer vos projets en réussite. Cette année, donnez vie à vos projets avec nous.
global ciment no ambadika ireo nofinofy ireo rindrina voatsangana ary ireo fotodrafitrasa sy ny lalana rehetra. Global ciment ho mafiorina no avy. Salama tompoko, tonga soa tamin'ny Pegasus e. Zay dia mamokatra kidoro vita avy amin'ny mosy. Tena mateza, voanja fiafy. Vous a présenté Nivava. Avec c'est notre moment. Dites oui aux actualités dans votre journal TV.